eo amin'ny tontolo ny fahasalamana androany fa 14 febroary no andro maneran-tany ho an'ny marary ny abokana raha ny eto Madagasikara manokana no resana dia marary vaovao miisa 510 isa taona no hita eto amintsika mbola betsaka araka izany ny ezaka tokony atao mba hamongorana tanteraka an'ity aretina ity fanadajina ary tsy lavitra ny tanàna ny Mananjary ao atsinanan'ny Madagasikara no misy ny tobim-pahasalamana Marovay izay fantatry ny fondation Raoul Folero tsara fa toeram-pitsaboana maimaimpoana ny aretina abokana izay manjary arety mifindra raha tsy tsaboina dia ny am-boalohany. Ny abokana dia aretina mitarika fahalemena eo amin'ny tarehy, ny tanana sy ny tongotra. Noho izany raha tsy mandray marary ny olona boka dia mety maradratra mora foana. Raha tena miombo ny aretina ka mondro ny marary dia maro ny voahilikilika. Dia azon-drà lavray zao misy ana dia matahotra ny aretina ana satria tahibe ny aretina resaka bokana io. Fa mahatonga ny aretina bokana dia rehefa maty ianao dia tena sy miaro fasana dia mampalahelo zao ihany. Dia iny zao nahatonga ana hoe raha ataony ladala raha ataony lafoka iaho dia leo amin'izao no tsy mipetrapetraka amin'olona iny aloha alohan'ny tampisalama ahafantarako anay sara hoe salama iaho toy izao no mombamombako hoe amforona sara iaho. Tao amin'ny 70 taona be ny asa vita fa tsy mbola fongatra ny aretina. Je crois que les responsables du centre veulent le marquer. Efitra fa ny tompona andraikitra eto amin'ny tobim-pahasalamana Marova dia te hankalaza ny androandroany noho ny zava-bita maro sy noho ny marary any arivo ny efa nitsaboana ary fampandrosoana amin'ny ho avy. Miefitra fa ny tompona andraikitra eto amin'ny tobim-pahasalamana Marova dia te hankalaza ny androandroany noho ny zava-bita maro sy noho ny marary any arivo ny efa nitsaboana. Misy toby 700 efa tohanan'ny fondation Raoul Folero mpiara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamana fa ny fondation dia hiezaka mba hisy olona hitily ny aretina abokana eo amin'ireo toby 702 manerana ny Madagasikara. Que partout il y ait quelqu'un qui soit capable de suspecter la lèpre. Ny fondation dia miady amin'ny hevi-diso hoe avy amin'Andriamanitra ny abokana sady mahamenatra sy hafenina fa tsy tsaboina. Voalohany indrindra ny abokana dia aretina mitovy amin'ny aretina rehetra. Noho izany dia tsy tokony atahotra velively eo anatrehany satria azo tsaboina tsara ny marary indrindra amin'izao fotoana izao izay mora hoanina ho an'ny rehetra ny fanafody satria pilina madinika tsy toy ny taloha izay pilina ngeza be no hoanina. Noho izany dia manasa ny olon rehetra marary ny abokana ao mba hanatona ny toby mba hiresaka ary tsy homenatra indrindra. On en parler et puis ne pas avoir honte surtout. Clarette dia 14 taona monina ao amin'ny toby Marovay izy mba ho tsaboina amin'ny aretina abokana. Ny aretina dia tsy manakana azy tsy hianatra toa ny ankizy rehetra salama. Monina ao amin'ny efitrano iray zarainy amin'ny vehivavy roa hafa izy. Raha tamin'ny mianatra taloha dia tokony rehefa T5 dia narary dia niala dia ahindrany ngatatsy mbola sy mahazatra na loatra no latsy mbola sy mifankazatra amina loatra zany no latsy fa na misy la mifankazara dia tsy nateriny ray aman-dreny avy lavitra be izy ary tsy mbola niverina namangy azy ny havany. Nagnaty raha nateto fosiny dia zareo dia mbola akany mbola sy nierana koa. Olona 500 isa-taona ny voan'ny aretina abokana eto Madagasikara. Zany hoe zany navoan'le aretina nantonga zany tagnatin'ny efa misy 3 taona zany 3 taona kanefa le vadiko amin'io le madamako zany narary koa tagnatin'ny misy taona ndraika mahery dia ohatrany sy natako aretina zany le na satria le zanako fito vavy zany fa sisy lehilahy dia iaka ny karakaraiko alohaka dia ny karakarainy farany may zany dia sy tanteraka zany le retina anazy dia kao dia farany aho zany ma dia le retina anazy zany dia miditra kosaka moa dokotera zao satria zanako zany BC aminay aby daholo fa manambady aby daholo fa efa maventika dia samy manana place ny aby izy manambady io
de farany le zanako raika viavy zay zany de andao anao apapaony andako Aria Marovay. 7 taona ny Toby Marovay, ny ampahan'ny trano natao fanarenana avy tamin'ny fanampiana avy any ivelany. Ankehitriny ny Toby dia manara-penitra, mahasitrana sy mahatafaverina olona marary any anivon'ny fiarahamonina indray.